Otoizatsika izay lafy ny vaovao ara-politika izay rehefa avy eo fa telikely indray mbava kosa aloha mahakasika ny raha any atsimo sy ny fanadihadiana iraisam-pirenena ho tanterahana any ahafana manamarina ary ahafantarana raha tena misy marina ny fanitsakitsana ny zon'olombelona ny fisian'ny fanadihadiana iraisam-pirenena hoe Andriamatoa Maranty Jean de Dieu manohana ny fanatotosana ny fanadihadiana iarahana ny firenena mikambana araka izany ity filoha-hevitry ny CST ity vola ravoa avy eo amin'ny sariny Tsiry Rakoto Arsan. Manohana ny sy ny fanadihadiana iraisam-pirenena mikasika ny rarahany atsimo nosy ny filoha-hevitry ny CST Toliary Andriamatoa Maranty Jean de Dieu araka ny fanazavana netiny dia be loatra ny fomba fijery fanohitra mikasika ny rarahany atsimo nosy ary ahafahana mahafantatra na misy tokoa na tsy nisy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tany an-toerana ny fisian'ny fanadihadiana iraisam-pirenena. Raha miresaka ny zavatra enquête internationale iny nareo dia hitako hoe tokony atao ho hita hoe nisy tokoa ve zany fanitsakitsahana zon'olombelona zany ny mampanagaga fotsiny hoe nanena tamin'ny 7 février tsy maika tamin'ireny zareo tsy nanao mihitsy mandrakitiny androany tsy nisy commission d'enquête internationale mixte fa dia samy eneny ihany fa tamin'ity ndray zareo maika be amin'le zavatra sao dia mba misy zavatra kendrena zany. Mitsipaka kosa ny fanambarana farany izay nataon'ny SADC ity parlementaire ity no sady manam-pahaizana momba ny lalàna araka ny fanazavana netiny dia mandika amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny SADC manao fanakianana meloa kanefa mbola tsy nanatanteraka fanadihadiana. Hitako hoe tsy mety ny fakahany SADC fanapahan-kevitra hoe mikondane sahady ny zavatra misy any atsimo nefa mbola tsy nanao enquête zareo. Tokony nisy fidinana descente sur les lieux amin'ny organisme international ohatran'ireo raha ny lalàna famaizana iraisam-pirenena droit pénal international resahana dia tsy maintsy misy aloha zay constat zay vao misy ny condamnation fa ny an'ny SADC dia tonga dia miteny avy hatrany hoe mety hanimba ny fizotrany tetezamita io amiko zany dia fanomezantsiny nefa mbola tsy nahita. Momba ny fanambaran'ny parlementaire CPUE Andriamatoa Louis Michel dia manana fijeriny Andriamatoa Maranty Jean de Dieu. Andraikitry ny SADC ange anatin'ny tondrotra mazava voalaza hoe misoutenir ny processus de la transition dikan'izany karazana manao balise fa tsy hoe tena mpitsara dia mamoaka didy SADC tsy zay ny anjarany tsy anjara asany zay. Louis Michel moa fatatsika hatramin'izao fa manana position izy amin'ity resaka tetezamita ty ka amiko tsy mahagaga any mbola zavatra volazan'ny Louis Michel fa za kosa raha ny SADC manaraka ny tenin'ny Louis Michel dia mahagaga. Mikasika ny fifidianana dia nilaza Andriamatoa Maranty Jean de Dieu fa tokony tazomana tetỳ andro izay efa napetraky ny senita momba ny fampitsorakeloka indray dia nilaza ity pahalalana ity fa efa miroso tsikelikely amin'ny famolavolana ny lisitra samihafa momba izany ny ministera amin'ny fitsarana.